Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka indray kosa isika miteraka fatiantoka ho an'ny rehetra ny fisian'ny delestazy izay hita miverimberina tato ato mitaraina amin'izany ireo orinasa madinika sy miankina teo amin'ny sarin'izy Mimara Danielina sy Mamy Rasoanaivo. Saika mitaraina ny fahatapahan'ny herinaratra matetika avokoa ny olona rehetra mampiasa izany eto an-drenivohitra. Mitaraina araka izany indrindra ireo mpivarotra izay tena miankina betsaka amin'ny herinaratra ny fihodonan'ny asany andavanandro satria dia miteraka fatiantoka sy fahasimbany eo amin'ireo fitaovana ampiasaina izany. Manamafy Dolisy, mpanao vola eto 67 hektara Senam, fa miverina fotsiny ireo client noho ny fahatapahan-jiro izay maharitra adiny 4 isan'andro eo. Tena misy fiantraikany amin'ilay asanay mampilee delestage satria misy manomboka maraina hatramin'ny hariva tena tsy velona mihitsy ilay jiro. Dia tena lasa perte satria ilay client tonga dia ampidina fotsiny. Misy fiantraikany amin'ilay séchoir-anay ilay izy satria tapaka tampoka iny dia mety simba tampoka ilay izy aloha. Toraka izany koa ireo mpivarotra hazan-dranomasina izay miankina amin'ny herinaratra ny fampandehanana ireo vata fampangatsiahana ireo hazan-drano izay tratran'ny delestage intelo isan'andro. Misy izy anaty ihany miteny tampoka izy fampiasa fitaovana raha ohatra aminazy zany tsy dia tsara loatra zany fa satria misy frigo manko lasa manimba zavatra zany ny olona zany tarehatena amin'ilay manao antsoava amin'ireo tompona andraikitra izy ireo mba hijery akaiky ny fampandehanana ara-dalàna ny herinaratra. Dia mba jerenareo akaiky fa ilay delestage tena mijaly izay dia mba ataovinareo mba hampandeha tsara ny jiro. Araka ny nambaran'ny tompona andraikitra eo amin'ny Jirama dia delestage ara-teknika no mahazo ny eto Antananarivo ary efa ao anatin'ny famerenana tsikelikely ny fampandehanana ny tobi-pamokarana ao Mandro 16 izay mamokatra 400 megawatt afaka mamatsy Antananarivo ialana amin'ny delestage izy ireo.